Ny tantara indray miseho nosoratany Razanabary Vangilalao Joséphine no atolotra nareo aneo. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Mafaitra. Lanto sy Liva miaraka amin'ny Bruno, Arsène, Arliva ary Rakoto no anome aina ny tantara. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatosy. Mandro feo anao commissaire. Iany tompoko. Ianao moa no izy raha tsy hadiso azy afany Randrianarson Julien no anarako. Ianao no niantso an-taloby teo a? Ien commissaire. Ahono a? Ien tompoko. Inao ty olona maty ty? Namako miara-miasa amiko izy commissaire. Ka inona no atondianao aty an-tranony amin'izao vao maraina be zao? Inona? Zany hoe nisy fotoanana io maly hariva tany an-tranoko andray matoa commissaire. Tsy tonga izy de gaga ihany satria zava-dehibe le nilako azy. Zay no natongavako aty amin'ny vao maraina alohan'ny andehanako hiasa io. Akahoana ary tovolahy? Tamin'ny firy ianao no tonga teo? Sahabo tamin'ny 9 teo angamba andray matoa commissaire. Ka efa zao ve no nahitanao azy ary ka? Ien tompoko. Tsy mikasika ninina mihitsy aho. Ny varavarana fotsiny no natosiko. Satria efa tsy nihita intsony. Sokasoka fotsiny ny varavarana andray matoa commissaire. Ka izao ne magaga tsy nisy nanapitsoka nefa ny fanalahidy. Eny ary efa hitanay io misaotranao iantso ny dokotera tompona andraikitra aloha zay andinika ny razana de anamarina zavatra vitsivitsy aloha avy eo. Ka mahazo mandeha aloha ianao raha mbola makiasa fa tsy maintsy tonga any amin'ny broka ianao raha atoandro manao ny taratasy fanambarana zay Ay, ien ary commissaire. Izy moa no anaran'izy teo azafady? Rasolo ny aina Marcelin. Ary tsy manambady aman-janaka izy zany? Tsy manambady aman-janaka izy ary mipetradrery no fahalalako azy andray matoa commissaire. Arono aka. Efa ela angano no fankalalanareo aloha. 3 taona zay no niarahany miasa ary zay ihany koa no nahalalako azy. Misaotranao ary. Zay ara fa mahazo mandeha anao andray matoa Julien. Raha atoandro zany Eny ary de mandram-pena commissaire. Maty ve Marcelin? Tena tsy mampino. Maty nisy namono. Tena tsy napoiziko. Izy ary ny namono azy ary inona ny antony? Tena iny vehivavy mihitsy ka. Manam-bola be mantsy Marcelin ary fantatro fa ny volany fotsy ny itiavany azoko. Marcelin koa moa ny adalako. Tadidiko mihitsy ny famalinay tamin'ny fotoana sarahany tamiko. Tanam-piasany izay no mifamaly. Andro alakamisy marina tamin'izay. Rehefa hitako avy nanatitra ny vehivavy ny tamin'ny fiarany izy dia nifamaly izay. Taona lasa izay ary mbola tsy adiniko. Marcelin tsy niala fa izany nametra-pialana sy ny findrasafa. 2 volana taty aoriana mafy tamiko aloha ary mbola tsy sitrana hatramin'izao ny tratrapoko. Nefa tsy navita valifaty ninina tamin'ny akory 2 volana teo eo koa izay nefa no nandrenesako Susu fa toa tsy miaraka intsony koa izy sy le Simone. Dia izao izy mahatampoka nisy namono izao. Tena mahalasa saina. Mandrosoary ianao andray matoa Julien. Eny commissaire. Ka izao ary aloha ny anaranao sy ny mombamombanao rehetra ary aloha, taona, karapanondro, asa atao sy ny sisy de ho raisin'ny inspecteur antsoratra etsy fotsiny zany. Randrianarson Julien no anarako. 7 taona. Ary tiany karapanondroko. De mbola tsy mivady resy fa ao anatin'io karapanondroko ny adresiko. Mazava. De mbola miasa ao amin'ny orinasa mandrosoa tompoko. Ahono andray matoa Julien? Ien tompoko. Manambady aman-janaka ianao? Mananaka. Manambady ary roa ny zanako. Tamin'ny firy marina ianao no tonga tao an-tranon'ny rasolo ny aina Marcelin? Tamin'ny 9 maraina commissaire. Tsy nidy ve ny varavarana? Tsy nidy fa nisokasoka. Teo amin'iny toerana nahitantsika azy iny ve no nahitanao azy ihany koa? Eny commissaire. Tsy rara be teo amin'ny tany izy. De ohatra ny tao ambanin'ny seza lava. Ka hono ahoana ny fihetseham-ponao nahita azy voalohany ka?
taitra mafy aloha e. Taitra ary de niantso ny anarany sady nanantona no veriko fa homamo izy. Rehefa hitako tsy namary sy tsy netsika de jereko akaiky ary notsokotsonoko teo amin'ny sorony. Kanjo hitako fa efa matsy tsy misy miaina tsony. Tsy miaina tsony izy. Tamin'ny 7 ora sy sasany alina izy no maty, araky ny voalaza ato amin'ity tatitry ny dokotera nanao ny autopsie ity manko. Ary nokendaina tamin'ny tady no nahafaty azy. Tazantsika teo moa dia ny tady nanodidina ny tendany, ny endriny vonto sy mangana ary ny voamasony somary nipotsaka. De nisy raha koa nge ny vavany commissaire? Eny, nisy raha ny vavany. Ka ankevitry ny efa niezaka niady sy niary tena ihany izy fa tsy nahatohatra firy satria efa mamiko. Eny zay moa no ambangovangony zany Andriamatozinia fa tsy mbola vita eo akory nefa ny famitohana rehetra fa miangavy anao zahay ho vonina mandrakariva amin'ny andro mba tsy handeha lavitra aloha ianao mandra-pahazava nyty raharaha ty. Mazava? Eny Andriamatoa commissaire. Ka azonao soniavina ny taratasy ary de afaka mandeha ianao e. Eny tompoko. Mandrosoary ianao raha matokely bako de mipetrapetra azafady. Eny commissaire. Azafady ianao ve no raha miary lala bako ny rina 20 taona monina ao ambanidia aloha. Ianao no izy de ity ihany koa zany hitako eto ny loatrano tia ny karapanondronao. Mivarotra ao amin'ny magasin iray ao Analakely. Marina sa tsy marina io? Marina Andriamatoa commissaire. Mialatsiny any aloha fa nampiantso anao zay raha matokely bako ny antony de momba ny nahafatesany Andriamatoa Rasoloniaina Marcelin ka. Eny Andriamatoa commissaire. Ka ono azafady. Inonao moa Rasoloniaina Marcelin ary oviana no nahafantaranao azy ary afirina no niarahanareo. Zany hoe efa toy mpifa-mofo mihitsy zay commissaire. Raha ny tena marina satria efa herintaona mahery kely ny rahanay siziko. Zany napiditra azy aza tao amin'ny orinasa Mandrosoa. Ay. Arona mbola miaraka foana zany ianareo hatramin'izay. Herintaona izay no efa nisarahanay ary izy niala tamiko voalohany. Zany anton'izany ve no nialanao tsy niasa intsony tao amin'ny orinasa Mandrosoa ihany koa? Eny commissaire. Ka izao misy nialaka misy fa 7 avrily zany hoe tamin'ny herintaona nisy naheno ny fifamalinareo sy izy mafy tao amin'ny Braony nandraona ny amalifaty azy ianao tamin'izay fotoana izay. Eny commissaire satria nalailo mafy sy nentiny foko ahy ka niteny zany tokoa nefa tsy nahatateraka izany akory ako. Misy fitenenana manao hoe ny vavatsy ambina hono ahitan-dosa ary niteny atao mamatotra. Ahoana moa fomba inonay fa tsy nahatateraka izany ianao raha matokely bako? Tsy nanao an'izany Andriamatoa commissaire. Tena tsy namono Marcelin izany ahy. Mangina ianao mbola tsisy tokony tomaninao nge aloha oviana ianao zany nahita sy farany ary aloha azafady. Ndray asabotsy zay 3 volana lasa zay tamin'ny lalana Makena Katsoiny. Teny ambony fiara izy io vehivavy io ary izaho tao anaty bus. Laso fa tsy tazonanao ela fa soniavy ary ty taratasy ty de mahazo mandeha aloha ianao ka nefa raha misy mbola ilaina ianao tampoka de tsy maintsy mampiantso anao ihany zay de miangavy anao zay tsy ala lavitra ny tanàn-dehibe aloha zay Eny Andriamatoa commissaire fa ono nahoana moa tsy ampanatsoanareo Simone io io niaraka tamin'ny farany ary efa nisaraka akory zareo 2 volana lasa zay raha ny henoko sao de mba izy kosa ary no mangina kely ianao raha matokely bako tsy ianao no anoranay amin'ny asa zay ataonay na ibaiko anay amin'izany zahay mahalala ny ataonay raha matokely azafady iny tia ny karapanondro de mandra-piona anao iny ny karapanondronao. Eny ary Andriamatoa commissaire. Inona ary no antony napetsony commissaire Makebe toy izao? Sa nahazo vaovao hafa mikasika ny nahafatesan'ny Marcelin izy? Toa mampitaitaina koa izany ka. Mba save miditra kely ny Andriamatoa Randria Narson Julien rehefa tonga ao azafady eo. Mahazo mandroso ianao Andriamatoa Julien de mahazo toerana kely azafady Eny commissaire. Azafady azy misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka aminao reto ka ino tsara. Eny tompoko. Voalohany azoko fantarina ve inona no zava-dehibe ny fanaovanareo sy Andriamatoa Marcelin fotoana tany an-tranonao iny ariva iny?
nisy volany samboriko taminy commissaire ary sika hoateriny tany amiko tamin'io arivo io vola be ve la izy eo ihany aloha dimy hetsy ariary dimy hetsy ka inona ny saika ilainao zany vola be zany ka nisy fahasairanana lehibe nahazo ahy de saika anilany vola io tany aminy a de ono Andriamatoa Julien amin'ny fomba hoana no amerenanao azy averina tsikelikely amin'ny karamako le izy zay no ny fanarahanay mialatsiny aloha raha manadiady be toy izany ny tenako fa vonolana izy ty Andriamatoa Julien ary adidinay ny mikaroka ny mariny mazava aminao tsy maninona ka voalaza tokoa mantsy fa avy naka vola tany amin'ny banky ny Andriamatoa Rasoloniana Marcelin tamin'io andro nafatesany io ary sy vetsy ny volana lainy tany avy eo izy tonga de nody nakainy tsy nivoaboaka ny trano tsony sa tsy marina zany Andriamatoa Julien de tsy fantatro mihitsy aloha ny momba an'izay Andriamatoa commissaire orangaty mpiara-miasa ve nareo de tsy hitanao izy hoe tsy niverina miasa tsony ny ariva na niala aloha be tao ampiasana andehaka vola tamin'ny rora tolakandro zany ve de tsy fantatro tsy fantatro satria tsy niasa ihany koa tamin'io andro io commissaire hay mo sabo tamin'ny enin'ora ariva teo nisy olona tonga tao aminy aniarany sotrosotro izy sy olona io araka ny zavatra hita de reo vera rosisa sy ny zava-pisotro mbola tapatavoangy tavela teo amin'ilay latabatra kely akaiky ny seza lava ny anjerany teo mbola nisy tapatavoangy ihany koa teo zany ve Andriamatoa commissaire zeny Andriamatoa Julien ary rehefa mamamamoko tsy tompony tena intsony Andriamatoa Marcelin de noara rotiny olona io tamin'izay zany hoe zao ne zany ny zavanitranga Andriamatoa Julien eny commissaire novonoiny izy de nokendainy amba hangalany ny vola 6 vetsy ariary eny nanjavona ny vola rehetra ny tsy fantatra fotsiny de hoe mbola niverina nody ve olona io vao nanao tapody foy indray tamin'ny valora sasany alina namono azy sa tonga de nijanona tao ihany na nitapifipify tanoany ka asa Andriamatoa commissaire zao ary no izy fanontahina manaraka indray ty Andriamatoa Julien eny tompoko mba azonao lazaina ary ve hoe tamin'ny firy-marina no fotoananareo tamin'io andro io tany aminao tamin'ny fito ariva raha ila indrindra commissaire de tsy nieritreritra ny antso azy an-taribe akory ve anao rehefa tsy tonga izy na farafatsiny nandeha nijery azy ohatra ny ariva nyiny ihany anera ny tena zava-dehibe ny olanao azy de tokony nanao an'izany ianao ny antso azy aloha tsy tao aneritreritra mihitsy fa sahirana ny hoe hoanindray mbola nanantena hatramin'ny farany fa ho tonga ihany izy ka izay mihitsy ny tokony antsoinao azy raha ny tena mariny fa ny izy Andriamatoa Julien de zao nandeha tany aminy ihany ianao satria tsy nahantry ka rehefa tonga tany ianao de nividy zava-pisotro izy ho anareo na efa nisy tao ary niara-ny sotrosotro tao ianareo la de tonga anao tao aneritreritra ao ny hevidratsy naona tokoa moa no isambotra sy mbola amerina raha tokony hahazo fotsiny ka sady tsy dimy hetsy ihany fa 6 vetsy be zao Andriamatoa commissaire aza mbola tapahanao aloha ny teniko Andriamatoa Julien mahamerina ny tena zava-misy marina sy nitranga fotsiny ange ka tsy marina velively zany lazainao zany ange Andriamatoa commissaire fahakapanasy mena amin'ny rahavavy be loatra teo anatrehanao loatra ny vola 6 vetsy Andriamatoa Julien ianao sahirana mafy raha teo fa tsy hamon'olona noho izany mihitsy ary Andriamatoa commissaire fahakapanasy sary toerina loatra ka de nahaleonao namono nahafaty azy aiza kosa tsy marina zany commissaire de tsy namono azy Andriamatoa Julien de avy eo anao nody nanatotra ny vola aloha vo mody miveriny indray ny maraina ny antso anay mazava loatra fa efa voafafanao daholo ny dia tanana rehetra tamin'ny vera na tamin'ny varavarana ny teo an-trano tsy tanananao ninona sinao tady nanan-kendana azy sisa izay no isina atsika teo tsy mahafantatra an'izany ry commissaire ary tsy namono azy tsy namono amin'ny Marcelin zany aho azafady kely ary aloha efa nampanatsoko teto raha matoa kely bako no ny antony famalindry zareo sy ny nandrahonany azy ho faty saingy efa hitanay koa mipirofo fa tsy teo antoerana izy tamin'io andro nahafaty azy io fa tany amin'ny reniny narary tany ambany vohitra momba-ndra matoa kely Simona indray toa sarotra aminay niny fa vehivavy kely endaka toy iny ny avita ny endaka tovolahy goava mety ho an'ny Marcelin de mamo azy ireo fianakaviany koa nanapirofo fa tany an-tranony ary nijery fahita lavitra izy ireo tamin'io fotoana sy ora nahafaty an'Andriamatoa Marcelin io
ka noho izany ianao rery no mahalala fa haka vola be izy tamin'io andro ary mety efa planina sy voamona mihitsy aza angamba matoa ianao tsy niasa koa andray matoa Julien. Commissaire, tsy marina zany ianao no nahita amin'ny fato voalohany ianareo sy izy no efa zatra piara misotrosotro koa mialatsiny andray matoa Julien fa voatery hitazona anao aloha mandra-pahita porofo hafa indray. tsy mely koa andray matoa commissaire, tsy nanao an'izany aho brigadier ento izy aloha de idio. Commissaire, vonina very mialy efa vita kanjo izy da efa voviana mahery ange zany andao tonga de miakarana naty fiara nareo telo mianaky ho avy tsy misy adino tsy misy ka dahoary ianao no aniditra trano zany aniditra trano fa mandeha any eny ary andoraka izy zay vao tafainga la ianao ihany ny tena beko ndendina tioko sy tenao raha mbola be ale nivezivezy maketsy makeroa nefa alina efa tamin'ny firy vonody nefa nilaza taminao fa tsy maintsy mbola mamita zavatra kely tany ampiasana alohan'ny nandehanantsika foloana aketsika no any jereo tenao raha tsy mangana reraka amin'ny valo mainty mihitsiko reraky ny asako atao hoana ary tsara fitotona mihitsy aloha ty vakansa ho anay Tomasiny ity zany zany na ho anao na ho ana ho an'ny ankizy efa ela koa no naniriko aniko ka faly zany zao ianao efa nanometoky anao ange fa tsy maintsy tanteraky faly aloha efa mba de sinda kely ala amin'ny renivohitra mihitsy izay indray le telefona efa trano ihany fa izay ihany ary zany namana mpiara-miasa efa milaza fa hoe aza rebrebena rehefa miaraka mivady aman-janako mbola miantso ihany le resy aloha vonoko mihitsy aloha ty fa zay koa no mety sady ianao mitondra fiara mila mifantoka tsara ary aza mandeha mafy ianao fa aleo milamina ihany tsika ka aza matahotra ianao fa vady aman-janako vedy dia atoko tsy rambona ny zay manso isika tsy maintsy ho tonga foanako sady vo tonga dia mamantanao amin'le bengalo efa nifandriako misakafo dia matory aloha raha pisy marina vao makiny amoron-dranomasina sa tsy zany zay mihitsy ka tsy maintsy alina koa nge vao tonga any Ordona ary matory anga ianao zany ianao ty aso dia mba hanondrana eto ka aloha mijanona kely mihitsy aloha tsika raha vizana loatra ianao ka marina ka tsy vizana fa ohatrany sendra variana kely fotsiny ka izay mihitsy ange ny tena tandremany jero inge fa mandeha mafy be daholo ny fiaramanodidina antsika tsy mitandrina mihitsy zalany efa ny andro alina sady be ambotay azy tandremo Orjona mirivarivotra be ty katikaty raha midepasy antsika ity tsy mijery izay eo alohany akory tena tsy misaina mihitsy mivilambilana be ny fandehany mama angamba n'le sofira sa lalina satsy tsy haiko tsy fantatro mihitsy tena tezitra daholo ny sofira rehetra andriamanitra tena ka miao be ty mipotra avy eo amin'ny kiondalany tiry John tandremo ny fiara vilio aloha John tandremo ary maninay to mavesatra be lohako nanotongotro ko azy ila tsy hoafinahitra fa vahoakinna toloko reto mivezivezy rehetra tsy fantatra hoe aiza to mianatsimo mianavaratra sady ohatra no mandeha miadana kely zany tohatra mahatsiaro torofana be aleo ipetraka akarivodrivotra tsy amin'ny sisy mibozaka itsy mihitsy aloka eto mba mampahazoazo aina tsara ka manahoana izao vadiko zao dokotera mbola tsy mahatsiaro tena aloha izy hatramin'izao fa voanasiako tsindrona sy oksisena teo dia nahazo tory kely ny lohan'ny sorony sy ny tongony avy mantsy no tena voka saripady tsy mila fitandremana be madama mba misy fanantenana ihany ve nefa ny havelomany dokotera misy aloha fa mbola miady mafy sika azakivo rery madama mialy za raha zany tsy nisy enana foteny eo telo zao no maty tamin'ireo fiara hafa nifandrona taminareo eno ny dokotera tena misaoran'Andriamanitra lehibe
tena misaotra azy mihitsy aloha indrindra ny amin'ireo zanako raha zay zavanyseho izay nge dokotera asa fotsiny fa mba tsy nisy tohana aloha izy dafa naratra kely fotsiny tena arovan'Andriamanitra mihitsy ny zaza dokotera. Arovan'Andriamanitra ka fa ianao no nanahoana izay? Tsy dia maninona dokotera fa eo tongotro nisy platy ireo fotsiny no otrany tsaroko mavesatra be sy otrany mampanavy akely. Omeko tsindrona kely aloha ianao dia miaritra kely mandra-pialan'ny platra fa raha vao miala io dia afaka mitondra tiana mianatra miverina mamindra ianao dia vetivety foana dia afaka mandeha toy ny teo aloha indray tena resy toro ve ateo nangaiza daholo ireo vahoaka be dehibe tazako teo to mangina be ny tanàna aiza mariny ty toerana misy aty toerana mbola tsy naleko sy tsy mbola fantatro mihitsy sady amin'izay fotsy daholo sy jerena fotsy mantsopika na ny lalana fotsifotsy na rindrina fotsifotsy misy fofona hafahafa ohatry mahatotototokoa aleo aloha izy tsangana kely eto amin'izayka to efa mba nahazo aina kely indray izany ary tsy olona very ampita mijery ary tena olona ary vehivavy mandinika sy manara-maso atsara andraso atsoiko hoe antaniko azafady hoe to tsy mihetsika sa tsy maheno andraso aliako iny fa nangaiza izy teo to nanjavona tsita to fanina vetivety teo koa aleo aloha hipetraka kely indraika za ny atoko sy fotitsandriko avy to tsy tanjoko izany tena marary be fa maninona ary sady mangetaheta mafy koa zany aleo aloha andeha hitady rano mihitsika ary tsy riry ampitiry indray ve le vehivavy nandinika teo hoe tazana tsara makaty fa iza ary io ary inona no antony andiniany asala amin'izao tohatra ny matahotra izany izy mijery asa paoziko ve raitikoty izany to feno ratra be mibandy daholo ny lohako sandriko avy tongotro avy koa aza misy platra fa inona ny dikan'izao hoe naninona zay fa tsy hita nanjavona indray le vehivavy teo dia aizara mety ahitako rano izao sa hiditra ny tranon'olona indray ve hiditra ny tranon'olona iangavy rano misy trano ty ary to trano fantatro izany trano efa nidirako ty fa tsy tadidiko ao ve ano no antondona andeha angataka rano sa raha tsaroko tsara dia amin'ny zoma fahenina mbe folo ny volana izao ny tribunalin'Andriamatora Andrianason Junien nefa ingarainy dia tsy mitsaratra sy miozona mihitsy ary manizingizina fa tsy meloka hono ny zavatra rehetra nefa dia manondro azy avokoa ary izy ary zany mandondony izany mandrosoa mandrosoa andry mandroso ianao raha neny fa ahoana ianao izay azafady zany hoe saika mbo isy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire
Ka resaka ho inona hony zay e mipetrapetra aloha ianao roneny a eny monsieur le commissaire zany hoe izy aloha le anaranao azafady raneny a Ramatoranja re no anarako e Ramatoranja ie aiza hony ianao no mipetraka Ramatoranja eny Ambohimanarina monsieur le commissaire ie ka ento ara ny teninao azafady ie misaotra tompoko ka momba le olona maty teny Ambohimanarina no tiako resana aminao commissaire olona maty teny Ambohimanarina hoe le nisy nanakenda le ndray alina iny reny monsieur le commissaire ay ve Andriamato Rasoloniana Marcelin ve ie izy indrindra tompoko ndry inona ny tianao resana momba azy raneny a zany hoe hitako hoany olona nivoaka avy tao avy tao aminy zany tamin'io le talata alina afatesana io hitanao hoe iza ka tsy fantatro loha fa lehilahy le izy lehilahy eny monsieur le commissaire sabo tamin'ny sivolatsaka teo eo ngambany tamin'izay de nitondra valizy kely tena tanany zany olona io valizy kely valizy toy inona raneny a valizy maintimainty somary fisapisaky zay le izy de nivombiny tena an-tanànakavalana hitanao tsara hitako tsara ka somary ohatry ny kôdikôdy sy ny afinafina nanaradindrina mantsy le olona nivoaka avy tao de zay nataitra taminy de narako maso tsara ono araneny ohatran'izy le olona hitanao zany ka lehilahy lava aloha le izy sady ranjanany manao akanjo matromatroka de misolomaso mainty le izy lava ranjanana eny monsieur le commissaire so de tsy tazanao tsara fa fofosy atonontonony tena lava mihitsy izy sady vaventy tazako tsara na de alaza ny androko no azao aloha ary taiza aloha ianao tamin'izany fotoana rehetra nahitanao azy zany ka za moa Andriamato commissaire miasa trano eo ampitan'le misy an'le olona maty eo de fa saika andeha anidiny varavarakely aho zany no nahatsikaritra an'le olona tapoka avy eo ambadiky le rideau ka le fietsiny manko aho ohatry ny hafahafa de taitrako de nidiniako de narahako maso zay vao nidiko mivaravarakely rehefa dify ely izy zany de nidiko am'izay mivaravarakely arono a nitondra fiara ve olo io araky ny fahitany raneny azy ka tahaka ny hoe tsy nitondra aloha zany ny fahitako azy ny fahalalako azy satria nizotra nandeha tongotra treny am'le kiondalana izy zany no hitako avy eo vao niodina tany ary de tsy tazany masoko tsony avy eo ka izy zany aloha tsy nahitanao mihitsy na nahatsikaritra anao tena tsy nahita mihitsy izy monsieur le commissaire zava-dehibe zany fanambarana nataonao zany Ramatoranja ary tamin'ny tapabolany lasa tokoa no nilanan'izany nefa nahoana ianao n'izao vao tonga nanatona anay aty raneny ka tena mialatsiny monsieur le commissaire zany hoe natahotra zany ny tena mariny ka mahazo matahotra ka hitanao ihany ny tena efa lehibe efa antitra sady zao nge ny tena izy Andriamato commissaire tsy tiako fantatry reo olona iasako mantsy zany zavatra zany tsy tiany zareo mihitsy mantsy nidikidirako am'izany resaka polisy zany indrindra moa ty commissaire von'olona ka zany hoe zao nefa tsy mandry ny eritreto fa olona mivavaka sady niteraka ohatra ny tompoko la Marcelin iny tovola tsotra sady tsy miavona Andriamato Marcelin commissaire za fatany tsara mihitsy za de zay tsy nampandry ny eritreto de zay no antony nantapa-kevitra za hoe anatona anao ihany commissaire tena misaotra anao zay Roneny Ranja horaisiko aloha ny anaranao sy ny fanambarana nataonao teo de avy eo asianao soniny taratasy ka Ranjavola zany no anarako za moa zany zao 2 taona 2 eny tompoko fa zao Andriamato commissaire mbo mangataka ho arambo azo atao oka mihitsy tsy mba ho fantatry reo patroko fa nanatona anareo tatisy nanao azao fanambarany zao isy aza matahotra ianao fa tsy ho fantatry reo zany Ramatoranja manome toky anao an'izany azonao zany sotra indrindra tompoko de tiako misy zavatra saika mba hiangaviko anao
nefa eny monsieur le commissaire nisy olona efa nahihina izay manko rehefa notazonina eny am-ponja izy zao ohatray ay ka hiakatra fitsarana amin'ny 9 ny volana zao izy ka diako ny fanatrehanao aminy ahitanao na io olo io tokoa no tazanao tamin'iny alinina tsika ay ka kanefa amin'ny fomba ahoana moa zany ny fanatrehako aminy andriamanto commissaire ka tsy maintsy makeny angambosika satria sarotra nge no angalana azy ivoaka ty indray ka asa aloha rovina anao no mety ho afaka de entiko amin'ny fiara eny nge nao ka zay mo hainao ihany andriamanto commissaire fa de amlady ariva ihany azao no mbo malalaka keliko ny ariva ihany koa ny ariva eny tompoko afaka zany ianao zao amin'ny alady zao ve aloha eny monsieur le commissaire eny ary miandro anao eto ary de amin'ny 3 tolakandro fotoanantsika mianaka ay mety ary zay ka satria mba tiako atao alohan'ny akaran'ny fitsarana mantsy la izy ka zay indrindra mantsy so mba tsy izy ihany le olomeloka fa hafa izay fa mahazo mandeha anao roneny de amin'ny alady zany sika miona eny ary veloma ary monsieur le commissaire veloma ianao neny ranja tena efa ela mihitsy nandehanako zay nefa mbola tsy tonga ihany tsy da hoe aiza faranty lalana mahitsy be tina taizako ingako ary nako ty fimpinika eo amin'ny tanako akavanany ty to valizy maintimainty kely le fasiko dosie tany trano ty zay vao tadidiko ary inona anao ato anatin'izy zany andraso hoe sokafako ary to vola be dehibe anizy reto vola reto ahoana ny natongavany reto aty amiko andraso hoe izaiko ohatrinona izy zany sivy etsy reto vola reto ray tapotry latsaka anisy reto anisy ary to misy olona manaraka zany tena olona eo arinako io le vehivavy nandinika foana ty manaraka aty inona koa no anarahany sa so de mba ty volo ty azy hoe ty volo ty tena hafahafa ny fetsiny tsy azy misy ty fa aka ny ty azy angamba ny tetiny tena anendaka marina no nanarahany ty olo ty aty tsy ireo fa mivandravandra be izy sady manondro aleo asiana fantsirana za koa nefa ty totry ny tsy afa-miazakazaka kory marary be ny tongotro marary ny lohako fanina aizany tany ele le olona mbola manintsika io ariny io izy loza ra tratrany eto tsy misy olo-kafa monjy ahy eto tsy misy eto naray aza vonjeo tena mbola midelira be indray le vadiny madamy mialy marary atoko tsara mihitsy ny namindrako azy tokana fa mitabadaba be izy indraindray andraso hoe jereko to ohatrany tsy mahatsiaro toena foanako aleo asiako tsindrana indray aloha zay dokotera madame mialy tohatra nahen'ny feon'olona ny tabadaba be ho azy za teo somary ny delira kely fotsiny izy fa efa nijanona ka efa matory izy to tena tsy misy fiovany mihitsy zany toe-pahasalamany zany dokotera sa ahoana ozy izy ianao mandalo ihany io fa aza matahotra anao madama zany ve tsy maintsy midelira kely ohatran'izao ihany mafy ange ny donana azo ny vadinao iny de ahoana dokotera raha tsy maintsy hitondra ny ankizy hody ara-pitso
Efa salama izy da ka tsy mahazo mijanona ilato amin'ny hôpitaly mihoatra n'izay intsony izy ireo na ianao koa aza efa sitranako. Tsy mahazo manao garda malady ny vato koa zany dokotera. Andreraka anao ny feretatory amin'ny andro alina madame Aly fa amin'ny atandro ianao mahazo mandalo ihany raha tianao mijery azy. Eny ary dokotera. Aza matahotra anao fa eo am-pelantananay mpitsabo izy raha misy vaovao tampoka miantso anao an telefona ihany izay fa karakarao tsara aloha ireo ankizy madama. De tsondrovo koa ny tenanao fa raha indray horeraka eo nareo mivady antro eo ny ankiziko. Misaotra anao ary dokotera. Aza matahotra anao ry neny ranja, tsy ho fantany mihitsy akory, tsy ho fantany mihitsy akory hoe misy olona mijery sy mandinika azy ato. Ka ahoana? Ka tena tsy izy mihitsy io Andriamatoa komisero. Ka tsy io mihitsy le olona hitako kono. Tena marina very neny Tena marina monsieur le commissaire. Lava sady ranjanana le olona hitako. Sady ny volony tena fo kely. Ila osola mihitsy aza satria taratry ny jiro manko ka tazako tsara tamin'izay fotoana izay. Ty lehilahy ty nefa sady ohatry matevitevim-bolo. Ka tena tsy izy mihitsy io Andriamatoa komisero. Eny ary ka izay ihany ny lako anao sy ny tadiavako anao raha Matoanja fa misaotra anao betsaka. Tsisy fisaorany. Mahazo mandeha amin'izay anao neny anjarana iny sisy. Mandra-piaona ary Andriamatoa komisero. Eny ary mandra-piaona ary eo. Ny fandraika tsara tamin'ny fanadihadiana nataoko afako maly teny Ambohimanarina ny fanambarana ny ronda Matoanja dia ilay mpivarotra épicerie teo ampitany kion-dalana nolazainy. Ny laza io fa nahita lehilahy lava vaventy nanao veste gris sy solomaso mainty dia hoe nilanja porte document mainty teny an-tanany. Sakana taksia teo alohalohan'ny tselany anga tamin'ny talata alina na afatesan'Andriamatoa Marsiona io. Mbola manenjika ny eritreritro koa ny vadin'Andriamatoa Julien eto, ny babababa-ndranomaso teto fa tsy niala tao an-trano ny vady ny oalin'ny talata io. Ka aiza izany no ahitana io olona lava ranjanana io raha io no meloka? Tsy maintsy ianao ankety fanondrono manodidina nyreto namana n'Andriamatoa Marsiolin reto indray izany. Dia ireo olona mifanerasera tamin'indraiky io izany manaraka ko. Naninay marary mafy ny tongotro marary ako ny satroka marary misendotra be indray zany Andriamatoa John zany marary andeha aloha jerena Andriamatoa John tena mbola tsy mihitsy izy zany ko midelira fotsiny. Leza le olona nanenjika teo anakaiza to lasa misy taxi tampo aleo saganako hitondra ody aiza tomoa aiza misy aiza mivady amanjy taxi mba entiko ila aiza mo eny Tanjombato sofera zay vo tady hevitro eny misy eny Tanjombato atero fa misy mitady anentaka irak'Andriamanitra natogavanao ento ainganao hafa mihitsy neny delirany tirangady izany ento aingana taxi trano mato to tantara ray amanontolo mihitsy no resaniko andraso hoe noko tsara avako ty soferika izany sady to tsy mandefa amin'ny fiara izy tsy miteny tsy mivolana sofera atero ny Tanjombato ry azafady maika ry are so de mba mitady nentaka ako ary ty olona ty io fa mierika amiko izy polisy fa tsy sofera asy fantsira zay vo fantatry ty volo ty nitadiaviny amiko ty volana anaiky ty sy vietsy be zao sy vietsy za ndray tsy anaiky tratraka sy vietsy to efa tronomaly izy no retirety an'izany vola be zany ko sao de mba zavatra ny ainany koa sara no lasa deliriny le rangaty
tsy milamina mihitsy mantsy ny adoniko. Zay no mbola tsy mahasitrana anaziko. Ary hafa kely raha samy deliran'izay marary teto. Mahagagako sy ivetsy. Taiza moa no efa nandrenesako an'izany tokoa. Vola sy ivetsy very. Oka fa zay vao tsaroko tamin'ny gazety. De tamin'ny komisera Randriako. Tamin'izay sizy niona farany teo. Sao de mba nisy ifandraisany amin'ity olona ity kosa ary ny zavan'izay iniko. Asa tsy fantatra tsony. Fiara-miasa amin'ny Andriamatoa Marcelin zao nilaza fa herinandro talohan'ny nahafatesany de ohatrany nahatazana olona nanaraka azy foana izy, ary miandriandry azy lavidavitry ny toeram-piasana ao ambadika io biblifoana io. Teny izany misy de lehilahy lava vaventy manao solomaso mainto, tena mitombona ihany amin'ny filazan'ny raneny ranja tsara zany ko. Ary tena mimimy ihany eritreritro fa io olona io zany namonina nakendan'Andriamatoa Rasoloniana Marcelin fa tsy Andriamatoa Julien velively. Andraso fa tsy maintsy atao aingana ny fahafantarany olona io sy izay misy azy. Aleo aloha iresaka amin'ny inspektera tolotra sy ny brigadia fa anampy aingana fa azakazaka ambany farafary ty raharaty. Nzay indray le telefony John fa maneno. Allô? Allô? De tsy misy mamaly foana fa de ohatran'izany. Toy ny mahazatra. Fa mba iza ihany ary zany. De anangona lamba ho sasandra soa aloha sao tsy maina fa maika hoentina any amin'ny hôpitaly Rapitso. Andraso aloha hoe drap maitsomaitso miaraka amin'ny ondana de servieta roa de ny akanjony jonina tokony soloany ohatra ty anankiray ty adiniko foana ty zao mbola tsy ny sasa mihitsy hatramin'izay nidirany hôpitaly zay ndre ary misy zavatra misisika nge atao anaty paosy secret ato zany. Inona ty? Andraso hoe to taratasy mivaly nefatra. Taratasy inona koa ty? Andraso aloha hoe to sora-behivavy izy zany. Ho an'ny John. Miala tsiny ara mandefy ty bie kely ty. Ilazao rehefa andeha nareo de roviana marina ianao voatafaverina fa malahelo ara ela loatra. Za eto ihany aloha fa tsy mankaiza. Efa novidiko le izy. Tandremo tsy mitondra voandalana. Bay, bisou. Hoy esa ty anao lalandava. Ahoana tsara? Ndraso mihitsy aloha aveliko fa kinandre mandeha hoe. Bay, bisou, hoy esa ty anao lalandava. Vehivavy miaraka amin'ny John ve zany ty esa ty? De tena mabitaka sy nanitsakitsaka foana ve zany John hatramin'izay? Tena tsy nahaposiko. Profo tsy azo laviny zao taratasy zao. Ary tsy ho hitako sy tsy ho fantatro mihitsy zany ny marina. Raha ohatra ka tsy nisy an'izao lozam-piarakodia azo anay zao. Fa nahoana ary John? Valo taona ny vadiana. Tsy nisy raha hoana nanembana mihitsy ny tokantranontsika hatramin'izay. Tao anatin'ny fiaviana matetika. Miara-tolontsika. Nankahery ianao foana fa ianao no mora ketraka. Tsy namposiko. Andray. Raha azoko tsara zany de ity vehivavy ty reny hodinao tara sy voanao trano andro tsy vesana indraindray reny tato ato.
ary koa le miantso anao lava manadala anao amin'ny telefona. Ary mety izy mihitsy angamba zao le vao miantso teo, vao mandreny feoko izy dia tsy mamaly. Tsy mba mpisaraka mijonona mihitsy mantsy ity telefona ity. Sambany izy zao marary zao ka voatery ny sorony dokotera teny aminy sy nomeny ahy. Inona no ataoko? Ka inona moa no azoko atao? Mbola marary izy. Rehefa sitrana izy mifanazava izay, ho tehiriziko tsara aloha ity taratasy ity. Mpiasa ao amin'ny hotely restaurant iray tsy lavitry ny orinasa ao Mandrosoa no nilaza, araka ny ankety nataony inspektera tolotra fa nahita n'Andriamatora solony aina maro selain sy lehilahy iray lava ranjanana, somary solasola ary vehivavy iray zarazara hoditra, lava volo, niara-niala hetaheta tao aminy tamin'ny zoma hariva, talohan'ny nahafatesany, tamin'ny 10 teo io. Enikeny tamin'izany niresaka ireo olona ireo fa io lehilahy lava ranjanana somary solasola io, izay nantsoiny hoe Monsieur John, no nikarakara na nahafantatr'olona ikarakara ny visa hoentin'Andriamatora maro soelahy hiampita ranomasina. Ary izay izany nangalany vola betsaka, omeny any Andriamatora Julien sy Andriamatora John io angamba. Kanjo toa hafa no fivadiky ny tantara. Mihamazava ihany ny raharaha. Monsieur John, aiza no ahitako ity lehilahy ity? Ary izy ty tovovavy zarazara lava volo miaraka tamin'ny zareo ty. Allô? Commissaire Randry? Ino tompoko? Izy indrindra ty ka? Dokotera Herinandrasana ihany. Manaona dokotera? Ka inona ny vaovao? Tena misy vaovao ilaiko anao tokoa e. Ka inona izay dokotera? Tongava aty amin'ny hôpitaly ianao androany hariva dia aty sika no miresaka e. Anio hariva mihitsy ve? Ie, raha azo atao. Eny ary? Zava-dehibe ny zavatra ilaiko anao aty ary mety asoanao commissaire. Eny ary, mandalo any aminao anio atoandro eny e. Misaotra dokotera. Ieo. Mandrosoa ianao Andriamatora commissaire dia mipetrapetra. Eny dokotera, misaotra betsaka dokotera. Ka inona aloha vaovao e? Nio maly tsy miova fa ny aty aminao zao ny vaovao andrasana dokoterako. Manahoana le ankety momba an'le lehilahy maty nokendainy iny e? Ka momba n'iny mihitsy zao no mbola mahasepitra io ange dokotera marina e. Tsy mbola hita foana zany ny olombelo ka? Zany hoe efa mba misy notazonina eny aloha ny amponja fa... Efa misy notazonina hoe? Ahe. So dia mba tsy izy zany olona zany ko. Fa inona mahataitrinao dokotera? Ny tiako lazana dia hoe so dia mba tsy izay le olombelo ka commissaire. Fa ahoana ny antony tenenanao an'izany dokotera Herinandrasana? Zao hoe, ino aloha ty oronam-peo raisiko ty dia lazao anahy ny hevitra avy any aminao commissaire. Voan'ny lozam-piaraka telo no diran'ity olona ty hôpitaly teto sy ireo vady aman-janany e. Tapa-bolana lasa izay. Izany ve dokotera? Tena indray tsy hitako amin'ny antsondro ralako, marina. Ireo vady aman-janany aloha zao efa nody satria efa sisirina izy fa izy ireo sisa no mbola voatazona ato e. Dia honao dokotera? Izy olona io zao? Ao amin'ny efitra fa 420 ao izy e. 420? Efitra privé no misy azy no izy mitabataba lava e. Tena mety mihitsy nataonao dokotera. Ka tsy tiako loatra koa manko mba hoen'olo-kafa ny zavatra nyteneniny. Ary ny vadiny zany efa mahafantatra an'izany ve sa ahoana? Tsy mbola nandrian'ny resany mihitsy nisy ka. Tsara mihitsy koa no nandehanany nody aloha izany ko. Isaky ny ataony izy no mandalo eo mijery azy. Voalasa mihitsy izy mantsy nao tonga teo iny ko. Andraso hoe toa ohatrany maheno feon'olona miantsoantso indray azy zany ko. Mety izy indray angamba n'izany délire zany ko. Andao hoe hojerena hoe monsieur le commissaire. Andao tokoa dokotera. Hoety ihany le fandraisanao feo dokotera, hoety ihany le fandraisanao feo aloha. Mbola tavavery reto amin'ity toerana ity ihany avy mialy aizy mialy aiza vady aman-janako averina hoe tato toerana efinanaingana aloha nitady ahy le polisy sy le vehivavy ato amin'ity trano ity ato miditra misy olona ve ary izy io mitsotra be eo amin'ny tany io
vandravandra be mampitahoatra toy Marcela io maty io izy io ka efa maty tsy miaina tsony aleo ahitady trano hafa tsy te hifanina aminy aka iafina azy Andriamanitra mihetsika le maty mihetsika Marcela io fa miarina mitsangana efa maty le tena efa maty le tsena maty wa ela asa manatona le tsena asa efa vonoko ela maty ela efa maty wa ela efa vonoko mitseo zay atreo ajanao dokotera ye mahazava ny zavadrehetra kehitriny io le olona tadiaviko dokotera Herinandrasana lava ranjanana solasola io le nisy nahita ny voaka ny tranon'Andriamatoa Marcelin iny alina hafatesana iny sy nanaradia azy foana tany ampiasany tena io mihitsy tsy navelona amin'ny marina tsy hipotra manandrina amin'ny maty ry komisera ka inona zao no ataonao hoana aloha dokotera ny tiako fantatra aloha de hoe eo amin'ny Afrina eo zany izy ny tokony ahatsiaro tena tanteraka aloha herinandro sisa raha elaka azo antoka nefa ny fiverenan'ny sainy rehetra am'izay azo antoka komisera efa nanao an'le fanafody traitement faharoa mantsy izy ireo ny taon'ny lohany mantsy no tena nisy voadony ka de zay no mahatonga azy mirediredy be sy mbola manana tsy fahatsarovatena tanteraka ohatran'izao eny ary dokotera fa izao aloha mandra-pahasitrany tanteraka de izy polisy alefako iambony eto ambaravarana eto manomboka anio ka de miala tsiny aloha dokotera tsy misy tsiny zany komisera fa ataovy ny asanao tsy afaka omba mpamono olona fa mamonjy an'olona no asaka ato eny dokotera misaotranao be deabe aloha tamin'ny fanampiana ho ahy tamin'ny nandraisanao reny rehetrareny polisy keo angambany eny tokony ho asa ataonao aiza ndray komisera zany misy ko nainao an'le resaka milazanao iny fotsiny de tonga saina tampoka de nandreny deliran'Andriamatoa John ka izao aloha no izy dokotera ireto ronampeo reto zany aloha no entiko miaraka amin'ny caméra sy ny taratasy momba an'Andriamatoa John rehetra iny komisera omeko anao daholo ireo Ranary John no anarany mipetraka eny Andravoahangy izy ary sofera no asany zay zany dokotera fa izao aloha manomboka zao de tsy misy olona mihitsy na iza mahazo miditra intsony eo aminy eo akoatranao sy ny tenako zay mazava komisera de rehefa salama izy milaza ny momba n'io vehivavy niaraka tamin'ny tao amin'ny restaurant io satria mino dokotera fa io no nray tsombakomba tamin'ny naminona azy na de efa azoazoko veroka ihany azy la izy ka Andriamatoa komisera ka zay aloha izy dokotera fa de mandram-peona de mbola mamerina fisaoana anao ihany re mandram-peona de mahitany rary ny komisera Ralia mandram-peona ry dokotera Herinandrasana madame Mialy fa inona ny dikan'izao no tsy mahazo mijery ambady fa dokotera fa izy olona miandry varavarana io zany hoe ahoana dokotera fa misy inony maty angany vadiko tsy maninona kory izy ka nahoana ny tsy mahazo miditra ao amin'ny efitra misy azy ahy tsaratsara angamba ny komisera Randry no miresaka aminao madame Mialy komisera Randry fa inona ny idiran'ny komisera amin'izany fa misy inona dokotera maninona raha lazainao ahy ity mihitsy izy eto fa aleo izy no iresaka sy manazava azy aminao madame Mialy manaona ianao dokotera manaona madama manaona tompoko izy no madame Mialy Andriamatoa komisera vadiny Andriamatoa John mila fanazavana momba ny vadiny izy satria tsy nahazo niditra tao ka de zay zany ka ity amiko ty mihitsy zao ny taratasy fiantsoananao madama voasaika ampanateriko izy ity ka efa eto ihany anao ka de indro omeko anao izy fa misy inona monsieur le commissaire any am'birao angamba ny tsara iresantsika an'izany madama fa tsy eto azafady indrindra de rovina anio ariva tsy maninona raha tianao zay fa mbola misy zavatra mamaika kely azafady ene anao dokotera Herinandrasana azafady kely ingenao mantroany anao madame Mialy de mipetrapetra kely azafady eny tompoko misaotra tompoko miala tsy mibetsaka aloha am'izay zavatra tsy maintsy olazaiko anao eto madame Mialy fa adidiny aloha tsisy tsiny re Andriamatoa komisera mety tsy ampozinao sy ho mafy aminao ihany koa nefa ny fandrenesana azy nefa tsy maintsy ambara aminao ka ny anomboantsika azy de ny fianonany reto ronampeo reto aloha avy eo manazava aminao ny zava-misy
de zay eninao zay raha nyresaka ny vadinao rehetra noraisina orona ampeo hatramin'izay sy ny fanazavako momba nyity raharaha von'olony ity madama. tsy ry andriamato komisera jaona ve? Miala tsy mibe dehibe ny tenako fa adidiko ny mikaroka sy misambotra ny olomeloka madama. tsy mino an'izany andriamato komisera tsy namono olona ny vadiko e. Ny zavatra rehetra de mamatotra azy avokoa hatramin'ny teniny aza de voatazony izy. ka redirediny marary inge zany e. fifandrifian-javatra fotsiny fa tsy marim-pototra akory. Miala tsiny madama mialy fa ny toen'ny ankety no anambara na marim-pototra na tsy ny vadinao tsy mbola vita eo akory ny famitorana. Mbola hakambavany azy zay raha vao sitrana somatsara mahatsiaro teny eo izy. Mbola hikaroka hoe izy io vehivavy voalaza fa niaraka tamin'ny tao amin'ny restaurant io zay vao ampifanatrika azy amin'ireo vavolombelona rehetra ihany ko. andray rery lanitro fa inona daholo re zao zavatra mahazo anay izao e. Ka de miala tsiny madama mahireza aloha ianao madama mialy fa tsy re komisero tena mafy loatra ange izao e. za efa mba ny vavabavakery ny ahasitrana azy angana fa lerina ndre tamin'ny dokotera maly fa afaka herinandro sisa de ho sitrana tanteraka izy. eno aho fa azafady aloha madama mialy ono entoko ianao ve de tsy mahatsikaritra zavatra hafahafa mihitsy hatramin'izay tao atokantranonareo toka asa re komisera tsy fantatro tsony. lazao raha misy zavatra tsikaritra zao sy fantatrao fa na hoelany na hoaingana de tsy maintsy fantatry ny polisy any ane. Nisy an'izany vizahan'olona ny karakarainy zany ve sa tsy nolazainy anao zany ka? tsy niresaka momba n'izany tamiko izy. ny zavatra tsikarotro fotsiny de mody tara foana jaona atao ao zay. rehefa tsy miasy izy indraindray de mandeha mivoakany. rehefa manontany azy de lazainy fa misy asa tselika ataony mety mba hoe anampony fidiram-bolana eo an-trano ony. Arono tamin'io andro saika andehananareo akarivotra ny Tomasin'io tsy tsikarotra ao mikirakira vola be ve izy? Nisy vola aloha tany aminy satria farany volana tamin'io. de lazainy koa fa hoe nahazo vola tamin'ireo asa tselika nataony farany teo izy. Arono miala ny talata nahafatesin'Andriamantoa Marcelin nolazaiko anao teo iny ve taizany vadinao tamin'io ka? tsy hitako indray izay ambaranao momba an'izay komisera satria izay telo mianaka tsy tao tamin'io talata alio fa tafandry tany amin'ny rahavaviko. Akoatran'izay tsy misy zavatra azonao ambara ve na tianao ambara? Madame mialy aza fa misy inona no tena mafy zao sedra mahazo azao komisera tsy nampoziko jaona mihitsy de mbola avita mon'olona koa ve izy nefa efa maninona madame mialy efa ahoana? manitsakitsaka ny vadiko komisera. Manitsakitsaka anao? Ianoa efa ela ve zany madame mialy? voaingana raha mifahalalako azy. Ahoana ny nahalalanao an'izany ary ka? Taratasy sendra hitako tao anaty posiny. Ty amiko te mihitsy zao le izy. Azoko jerena ve na vakinao amiko so misy zavatra mampanahy ahy mantsy zafady indrindra? Azonao jerena fa tsy maninona ka. Azafady hoe tsy mbola fantatrao sy hitanao mihitsy zany ity olony ity aloha? Tsy mbola hitako sy tsy fantatro mihitsy komisera. Tao ao zay de miantso ny telefônina foana ny jaona izy. Na ny fotoana tsy tokony anaovana an'izany aza. De tamin'ny afako maly izy zao nisy ny antso farany. Vehivavy ve le niantso sa? Ie vehivavy. Feom-behivavy le izy de za aloha mihitsy fa le olona nanoratra nyity taratasy ity ihany niantso azy io e. Satria vao nandreny feoko namaly azy izy de nitapahany avy hatrany le telefônina. Ka nanantena mantsy izy fa ny vadinao no ndray sy hamaly azy ko. Izany mihitsy. Tsy mba misaraka amin'izao mantsy io telefônina io. Sambany zao izy narary zao vao niala teny aminy izy io. Aisa toy ny hoe Simone mitombona ve ny ahako hatr'izay? Ono madame miala azafady? Ento. Azoko tazonina vetivety ve ty taratasy ty? Averiko aminao rehefa vita ny lako azy. Misy zavatra tiako amarinina mantsika. Tsy maninona Andriamato komisera. Zao izy madame
tena mangoraka de mangoraka anao sy malahelo mafy ndreo zanakao mihitsy any efa tsy hitako izay azo atao fa de mankairanao no any sisa azo kompara loatra mizao ka misaotranao monsieur le commissaire. mangidy nefa atao ahoana moa ireo zanakao jerena sy tsinjoviny eny commissaire. ka izay no izy fa de mahazo mandeha mody amin'izay ary ianao madama. Eny ary tompoko veloma ary ianao Andriamatoa commissaire. Veloma madama. Andriamatoa Ranard John ny arivan'ny 7 20 ary 9 jona de nisy nahatsikahatra ny nanarahanao maso mangina sy nitsongonao diana Andriamatoa Rasoloniaina Marcelin isaky ny avy miasa. Ny zoma fahafolo ny volana Jolay teo de nisy nahita koa ny diranareo ny hôtely restaurant tao ambadiky ny orinasa Mandrosoa ny asany io zany de ianao sy izy zany ary Ramatoa kely Simone. Nisy nahareny resakareo telo tao de ny momba ny karakaranao taratasy pasiporo hoentin'Andriamatoa Marcelin iampita ranomasina ka i Ramatoa kely Simone no nampifankahalalanaareo tamin'izany. Ny alin'ny talata fa 14 Jolay nahafatesany de nisy nahita koa ny voanao ny tranony tamin'ny 7 alina latsaka folo ny vimbina valizy kely maintimainty teny an-tananao ianao ary nanao solomaso mainty ny tsaitsaika ananara-drindrina mandrapatonga teny amin'ny kion-dalana andrefana teo de mbola nisy nahita ihany ny sakananao taksi andeha ody manginy fotsiny ireo resaka noraisina olonam-peo rehetra tao anaty delira tany amin'ny hôpitaly izay mitantara ny zava-miseho sy nataonao rehetra ireo ambombola mbola nafeninao tsara tao an-tranonareo tao anaty tio ara-miafina ihany koa noho izany rehetra zany sy rehefa natao ny fifanatrehana tamin'ireo vavolombelona ary ny fanamariana rehetra ihany koa de mitahana sy manameloka anao namonina faty an'Andriamatoa Rasoloniaina Marcelin tamin'ny fanakendanao azy tao an-tranony ary manolotra anao eo anatrehany fitsarana. Mitananao ihany koa nangalatra ny volany 9 ariary tamin'ny fotoana io ihany rehefa avy namono azy ianao. Izao tety dratsy alatra sy vonon'olona izao moa de niraisanao tsombakomba tamin'ny Ramatoa Rasoloary Malala Simone sakaizanao izay sady mpiara-miasa amin'Andriamatoa Rasoloniaina Marcelin ihany koa no sakaizany teo aloha. Rasoloniaina Marcelin nefa de tsy nahafantatra ny fiarahanareo velively satria nofitahanareo tamin'ny hoe mpiavany anareo sy Ramatoa kely Simone mba entinareo androbana sy anjonoana azy amin'ny tetika efa voaomana. Koa eto anatrehan'ny lalàna sy reto vavolombelona ary de mbola mamerina manontany anao farany aho. Ekenao sa tsy ekenao ny fanamelohana anao? Ekeko commissaire. Miaiky ireo zavatra rehetra voalaza eto ve ianao fa nataonao reo? Miaiky Andriamatoa commissaire. John tsy fa ina loatra natonga nanao an'izao ry John fitiavam-bola ve sa sitrapontsy voafetra sa tsy fahaizana miafy andray mpitehanao tao anatin'ny fotoana fofotsy ny fiainantsika ry John no avindreo ankizy mialy tsy ry John tsy nampoziko ianao mialy za efa mba faly ariva sitranenao kinanjo afaka mivaravaran'ny hôpitaly de hiditra mivaravaran'ny fonja indray andray rery lanitro tena mafy mafaitra amiko zao hoe mafaitra tena mafaitra. Ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany Razanabary voankilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe mafaitra. Lanto sy Liva niaraka tamin'ny Bruno, Arsène, Arliva ary Rakoto no nanome aina ny tantara. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanatotosa.